Angamba mbola tsy vita foana ny Gio retsy efa kely sisa kia. Eo moa kia mba andraso kely fa ina ihany mbola manahirana be Andry ato e. Ina ny azoko anampiana Andry sa reto dossier reto kia. Reto vao azoko de manahira-tsaina be lasa mihitsy eto saiko fa eny mbola mamita kely ny saizy an'le fichier aho de gotsika roa avy eo e. inona ke izany dossier zany fa Andry aloha sao de efa misy mitsena e. Tsy misy mitsena kia za. Mika kia mbola lasa nanao mission mety amin'ny herinandro any iny vao miverina. Fa le dossier indray rehefa eny an-dalana tantaraiko Andry e. Ve tsy eto ny ankizy ny namany. Hitako moa ny tamana be ato ampiasanako. Tsy hoe zany loatra kia. Variana tamin'le dossier nylazaiko Andry de gadiniko ny namita ny asako ange. Loza mihitsy. De Rovina zany ny akamandry vao tonga ka. Mbola amin'ny herinandro angamba. Vita kia tia. Andao amin'izay retsy Ndao arany. Sady za koa mbola etsena. Allô, ça va ve Mimikeliko? Bonjour enao. Vava marisaka. Zay de tsy niantso maly Tsy de misy réseau aty kia. Aty ambanivohitra be ne zay tena miala tsiny e. Za nefa efa nalahelo kely hoe lasa ny sasany ihany zay. Ianao koa aty ary tsy be olonako. Tany miady be ny aty de ahoana? Milamina ve ny asanao ao? Bebe asa ihany ato fa tsy de. Courage Mimi inona indray ary ty moramora kivy ty Endry fa misy dossier izay ato tena manahirana be ny saiko. aleo aloha ny resaka asa hoany fa resam-pitiavana zao no tokony atao e. Eny ary fa hono Rovinina raka miverina. Amin'ny latsinainy angamba re fa raha vitako aloha ty de mety tafody aloha. Aza manafa ezaka de au moins mba lahady ohatra no mody. Hitako de sady afaka mba mampiaraka kely tsika ny alahady sa ahoana? Eny re ao fa ezaka mafy ahy Iza koa ary zany tonga vao maraina be zany. Mandrebireby. Hoavy tsy le pakafako indray zany. Oay, malalako marina. Bonjour. Dia ahoana ny vaovao? Manelingelina vao maraina be ahy? Faly be tonga soa aloha totsina plaza koa. Mba te hanao surprise anao ako. Efa malariva anie zany tonga e. Ay kosa mba nalaky vita kosa ny asanareo raha izany ko. De ahoana? Tsy mbola vizana be ve? Mbola vizambizana ka. Tamin'ity nanao effort be mihitsiko. Za koa ny malahelo be anao hoe sao de lasanjalahany no malalako zaiko. Aza misy atao be eo koa ka. De ahoana? Inona zany ny ataontsika androany? Alora nga aloha androany mba mitsotsotra kosa. Tena tsy afaka mandehandeha anao fa tena mbola vizana be mihitsy zany. Alailo anao fotsiny no nezahako marina be nakaty. Merci ary. Za koa ny tena nalahelo be anao fa hono mbola tsy sakafo maraina zany? Mbola. Ary aleo aloha karakarako kely ary de anaovako sakafo maraina. Ok ary metimety zany Vetivety Ojana sira kely aloka fa tsy efa tonga nga ny akamy Ndry koa ki ahoana ozy ndry? Fino ty malasa saina Andry lafo ty tsy efa tonga ve mika? Tsy efa nitsenainy ary ve Ndry omaly? Zavatra fa mihitsy aky mampiasa ny saiko rokiala. Momba n'le kandry indray ve? Na reo koa efa mihinan-kanina ve ranga mbola mieritreritra asa ihany? Avalony ihany zany aloha. Tsy haiko aky fa mahasaro mpisainana be any iny dossier iny de tena misy ray aman-dreny mahavita mamono zanaka izany ve? Ohatray tsy azoko. Ay tokoa moa mbola tsy voazavako Andry le izy. Tsika roa koa moa nadalain'le doda-dala be intsy. Eny tokoa. Ozy Ndry hoe tantaraiko avy eo nefa adino Ndry. De ahoana tsara ny fandehany aky? Hitandry resaka zazakely zay ky le izy de mipiray vodindrindrina ny nametraka fitoriana de io zazo io zany vonon'ireo ray aman-dreniny foana. Andray fa de nahoana kosa aky? Inona hono ny olana misy eo amin'ny zareo?
ka zay ny tena mila fanadihadiana lalina be. Tsy mety mino no saiko hoe tena misy ray aman-dreny mahavita an'izany tokoa ve? Tsy misy ray aman-dreny tokony havita an'izany aloha e. Raha olona salama saina tsara ry zareo. So mba le zaza kosa no maditra na tsy haiko. Tena maditra tahaka n'inona ary ve ky? Raha le fitorinana eny arahako dia tena maty volo le zaza e. Anga? Dia le olona nametraka fitorinana zany aloha no tokony hanatona-dry voalohany e. Izy no afaka manazava tsara ny tranga sy izay tena zava-misy marina. Ny olana goavana ny retsy dia ity hoe anonima le mpitory e. Loza. Hoatray, dia tsy misy pista afantarana le misy io tranga io kory ve? Misy ka ny anaran'ny toerana dia ny anaran'ireo ray aman-dreny dia ny anaran'le zaza. Ny sarin'le zaza maratra be sy ny sisa. Fa anonima fotsiny le mpitory e. Nijabaka koa ndry tafiditra amin'izany afery izany. Dia ahoana ny kajy amin'izany izao ka? Io ane kio amin'ny mahalasa ny saiko lava eo e. Sady io dossier io tena nampime. Vao tonga hiasa amin'ny maraina dia mipetraka tsara teo ambony latabatra teo iny. Tsy haiko hoe iza no nametraka azy na ahoana no natongavany teo. Vakina ny tany rehetra fa milaza ho tsisy maharaka avokoa. Nga? Taoko anie indry ny tonga voalohany indrindra foana amintsika rehetra e. Tsy indry ary ve moa mpizara tasy? Eno za mihitsy ny tonga voalohany. Tena tsy haiko e. Mba mahagaga rehetra izany. Dia ahoana? Hanao vizity aloha izany ndry? Tsy maintsy hanao vizity aloha ako. Sady nisy soratra menamena be ny teo ambonin'le carton hoe urgent e. No heveriko fanenjana ary no nametraka azy teoko. Sao dia mba ordre avy any aminy tokoa ary e. Mety izy e? Izy anika congé tamin'io fotoana io e. Tadidin-driva iny e. Le tamin'ny tapa-bolana anie zany e. Tadidiko ireny e. Pelipelika eraky ny trano mihitsy kiala. Dia affaire urgent ve aky dia izao nareo vao hanomboka azy? Ka be asa be kiza. Ny eo tsy vita dia ny eo misosika ihany. Tsy indry irery Sady ny tsy haiko aky manofo ratsy be foana amin'ny alina. Manofa n'io zaza io miantso vonjeo amiko, mitaraina amiko. Le zaza misary io ve? Eno tena paorindreo ray aman-dreny aky izy Tsy te hanaiky ny saiko hoe tena isy ray aman-dreny havita an'izany aky So mba resaka rezatra ary izany. Olany andro eo fotsiny ndry. Tsy haiko aky le izy mafisy ny nofoko ny tena manahira-tsaina e. Tena vaky aky ny lohako Mandehana aloha manao vizity dia milamina e. Te hana amin'izay ny sakafo ka. Eny akiko sady lasa mangatsiaka e. Tena lavitra be ity izany. Tena hoe tena namitokatokana tsy haiko izany. Amboa tsy miloka hono. Efa nevitra ho very mihitsy ako. So fa nisy postry ny zandary tao aloha kely tao dia mananampy ahy. Dia aiza ho aiza eto ary ty adresy ty e. Ny mahagaga anie dia tena misy adresy mazava tsara le dossier e. Misy plan manoro an'le trano mihitsy ariko. Tena mba hafara samy dossier nga ty traiteko indray mitoraka ty ka. Toa hoe misy trano-jiro. Io tena io. Trano mavomavo io. Varavaram-pitaratra io tokoa. Tena mangina be Zany raha misy olona mifanena amiko na iray aza. Misy trano maromaro vitsivitsy. Sahala amin'ny mangina tsy misy olona. Reny eny misy olona fa toa samy makamaka ho azy zany zareo. Dia tsy mifampiaraka fa mifampivandravandra be fotsiny. Tsy azoko. Dia anatona ny trano eo amin'izay aho zaniko. Mangina be ato izany sao mba misy alika ary. Oay marina io tokoa. Tompo taitra be ay mifatotra kay. Tena alika mandreraka. Aleo manatona ny trano e. Tsy haiko fa miororo be izany sahala amin'ny hoe misy loza mitatao izany eo anoloako. Efa tonga aty koa ve aho vao hiverina e. Aleo tonga dia tondonina. Odio, aiza olona e. Odio, aiza olona ato.
tsy misy olona mihitsy. Dia sanatria ve re raha maina ty ahy le tiery. Odio! Aiza! Odio! Misy olona ve ato? Tena tsy misy olona ato mariny. Dia ahoana? Aleo hoe lana nenina farany aloha e. Aizy! Misy olona ve o? Ody! Mba voay o! Zany kosa ny misy olona midina. Manao ahoana ry tompoko? Ahoana ny ianao? Afaka mba mandroso ve tompoko? Inona ho any ianao? Tsy afaka mandroso ianao. Azafady ry tompoko, mba misy resaka kely tiako atao aminareo a. Fa olona retony e. Rangalava be, be volombava be sady mampatahotra. Hita hoe olona reraka sa maninona. Amin'io miteny zara raha isokatra amin'ny vavany. Matsiravina. Le trano indray jereko avy aty ivelany, trano be korotana be. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ato amin'trareo ato ka. Sao mba ireny olona mpitoroka zava-mahadomely ireny ary ty rangahy ty. Zay angamba ny antony amin'olo ny vady aman-janany. Jereo any ity izy. Mena maso be. Tsy mpanamoly akory. Zay ihany ianao. Zakatona aloha re varavarana. Mbola manana horesahana aminao re aho e. Mba meo 10 minitra re azafady tompoko. Tsy manam-potoana amin'izany aho, veloma ianao. Ramse, fa inona mahazo anao e? Resaka tsotra le anao toko e. Aravelao re mba handroso e. Fa maninaka izany tsy ampandrosoanao? Misy zavatra feninao anga? Tsy misy. Ary aza mety amin'ny raha ratsy anao e. Tady problème. Zay. Miaika zay ka. Mbola tsy nisy ohatran'ity tao anatin'ny 9 taona. Tena lozan'olona re zao. Mba kapo ny varavarana dia lasa izy. Dia ahoana ny ataoko? Aleo aloha mandefa amin'ny manaraka zany mitondra taratasy dia tsy anaika raha tsy miditra ao amin'ny trano zareo ao. Tena vao maika aliana amin'ilay zava-misy ato amin'ity trano ity a. Fa tsy haiko aho hoe na ny sofiko ny marary na maninona fa maheno feo mitomany be zany e. Toa zazakely mikikika be zany dia avy eo dia zaza midradradratra be. Fa inona ny mistery fonosin'ireto olona reto? Io misy zazavavy kely io mbaravarakely io. Sady maneho taratasy misy soratra hoe mba avonjeo aho. Loko mena be ilay soratra. Ary ito ambany ito indray misy raha matombo savoritaka be sady mitomany. Inona izany ataony? Atao manao baikomonina izy zany. Andraso hoe atao manao hoe aza mino an'io. Tonga dia nisy nalakatona ilay rideau. Tena hafahafa reto olona reto ka marokoditra avokoa ny tenako iray manontolo marina. Fa inona daholo ary izao e? Taitra be marina. Ay mesazy ty. Ay aty zany tsy misy réseau mihitsy. Efa mesazy tamin'ny 12 ty. Andraso aloha velomina fiara dia aleo tonga dia miala eto e. Maka saina kely mihitsy dia hita ny atao amin'ny manaraka. Bonjour madame Rindra. Maitra be ry izany a. Oui marina. Bonjour. Dia ahoana retsy? Vaovao sy maresaka. Ela izy zany a. Tsy misy inona ry e. Any any aminareo any. Mandeha ny asa. Fa maninona maitra be. Maika lava e. Hainao ihany ty rotoroto lavo tiako. Maika mody zaza. Zany? Ny asa. Ao e. Mandreraka be. Be asa be zay io a. Angaha hita tsy nisy ity e. Tsy maintsy mitrandra raha te homany. Fa hono aky. Angaha mbola taraiky mamita zany le siram-panahiko zay e. Ohatray e. Fa nga tsy niresaka nareo mitsamo. Izy ane lasa nanao visite e. Sady lasa lavidavitra mihitsy a. Aiza koa e. Atao firesaka matotra kosa e. Andray.
tonga hitsatotsatoka indray mika zany ka saika anao surprise. ay tratrany surprise tsy hoe zany fa mba nravaloha-kia dia namatana tia fa ny olana ne tena efa ny antsoazo foana fa mahagaga matsy ny telefona ny Mety tsy misy réseau re zany a. Izay ne ka lasa lavidavitra e. faraizany nandeha nefa ny Any amin'izany ambotsomeloko izany. Misy dossier bizara be izay manahiran-tsaina azy mafy. Dia hoe hanao vizity any hono izy aloha. Efa nambarany taniko aloha izany dossier izany e fa io sika sady mandehany andao renao aloha ateriteriko moto e dia sady mba miezaka miantso azy ihany aho. Ok, mety be amiko sady za io mbola hitsena. Reny mpianakaviana marina andao refa etsy amin'ny parking etsy ny moto-ko e. Arosoy amin'izay ne nareo e. Efa ela ihany anie izay e. Eno ahy e. Allô fa mbola aiza azy no zao e. Tena désolé a adiniko ny nampilazanao hoe anao visite aty andro any dia koa le toerana nisy ato aty tsy misy réseau efa kikitra ny ville io ka dia aiza zany sika ny iona za ve namana tonatona tany ampiasana anareo fotsiny sikanao surprise indray aho tena mifona kipipiso a ianao mahasoritra ratsy mitondra fiara zany ianao. mitondra fiara efa hiditra ville e manina raha ny trano fotoany sao a Ok ary manjary mifampiandriandry be koa sikako aleo tonga dia any fa tsy maninona e. ok ary à plus. Bonjour Retsy a. Tonga lobetra izany a. Marina. Bonjour Kia. Natery mika aky za dia lasa tonga lobe a. Ahoana? Nafinaritra ve ky ny weekend? Ny weekend ake nankafizina tamin'ny fanasan-damba. Za koa reky malina nasa lamba be koko. Reraka mihitsy aky izany nefa voalatsinay. Hatraty io. Arono aky. Nanao ana ihany vizity nataondry. Tantara sy géographie be aky a. Ndre nga ahoana? Inona ny tranga tany? Mipetraha mihitsy aloha ndry tantarako azy e. Ienjanao a. Hay, salan'ny lazin'ny ery koa tsy nareo. Aza mampatahotra eo a. Ndry ary tantaraina matahotra ko. Maika efa za mihinan'le izy. Eny ary, tantarao amin'izay. Tapaka loka iny resakitsika teo fa aleo ty zanakely a. Dia ahoana amin'izay zany nataondry amin'io tranga io. Sahiran-tsaina be aky za. Mbola te hiverina any anefa sady matahotra be koa. Mijabaka koa kiala kely ty. Fa eny e, raha ny fahazahoako azy anie zany aloha dia tena misy olana be eo amin'izy mianakavy kely e. Tsy izay tena marina. Sa ahoana hozy indry? Fa na izany kosa aza kia. Za mino a. Mety rangam-pandrobony be iny. Sady mpamono vady aman-janaka. Na koa hoe tratra ny depression izy ohatra. Mety hoe maditra be ilay zanavavy kely na ny vady tsy haiko. Tsy haiko tsony kia. Fa ny azoko antoko aloha mety mbola hiverina dia anaty ady lalina. Azondry atao koa ne manontany amin'ny mpiara-monina ohatra e. Eny kia. Rehefa miverina any dia anaty ady an'izay aloha. Haiko fa lasa mahaliana be izany ty tantara ray ty. Lasa malahelo be an'ilay zaza kia. Tena ontsany aky ny fokony nahita azy teo am-baravarakely e. Dia rehefa makany ary dia mitandrema tsara ihany sao indrindray no fitoeran-drambony eo a. Sady any alavitra be ihany. En plus tsy misy réseau, tsy misy sina. Marina mihitsy aky izany a. Raha possible ary maninona raha miaraka amin'ny inspecteur atojo ohatra. Sarotra be ny aky le procédure rehefa hoe hitondra andry zareo e. Aleo aloha anderirika ka. Fa raha hitako hoe tena tsy milamina dia mety hitondra élément mihitsy a. Izay tokoa aloha e. Raha ohatra indray hoe indrisy mika. Vao may loza beko. Mika foana raha ny sitrapony a dia efa elany tsy niasa tsony. Vao nitantarako ny ady tsy haiko ary izy dia ozy hoe adabo ihany hono izany. Zavatra efa hita ho fa tsy milamina izany dia mbola hidirana lalina ihany. Izy kosa ny aky tena takalondry asy e. Tena nampalahelo izy tamin'ilay farany iny a. Tena ataonareo mitonatonana fotsiny ilay olona. Asa kosa ny aky io e. Tsy afaka toka-mbany zavatra velively ny asako aloha e. Te tena indry ihany aho hoe lehilahy ny aky ka lehilahy ihany e. Inona indray zao izany ny tiandry hatongavana amin'izany ka.
aza dia variana loatra amin'ny asa ho andry io tany ny azo fa sarotra amin'ny mila ny taona koa ny mandroso e sura mihitsy efa naprosehen mika indray zao ndry io aza mandainga aiza koa aky tsy hoe zany aky a tsapako hoe efa vonina be izy ny androso a nefa indray tena tsy miasa saina izay hoe anambady mihitsy diso variana loatra asa foana ny indry tsy ano a le olana ndriko haiko hoe mbola matahotra indry be dia be ny sedra tsapandry fa na dia zany ary a tena diso miandro loatra ny zanak'olona tandremikoa fa mpiandry tataka ny hoe be dia be e mila mailo ny taona ndry koa hoe tsy andany mahandroso leo ary aloha fa doniako ny amin'izay e reraka be azany tsy hitako akory izay tena mangirana taty izay olona ny taniako mahakamo be tsy haiko hoe matahotra ve ny olona sa maninony ny sasany milaza fotsiny hoe tsy misy haiko ny amin'ireo ny hafa indray hoe manahirana be ny momba an'ireo tsy izay marina amin'ireo dia ahoana ary ny ataoko raha ngaha lehibe ireny mba niresadresaka kely fotsiny hoe olona tena manana olana be ireo izy mampalahelo be ny tantarana izy nivady nanomboka nisy nio zazavavy kely ory zareo dia sedra olana maro zaza telo be zao zany no efa maty indray n'le rangaha be dia be ny olana ny famaofo atao amindry zareo tsy mety lasa zavatra betsaka izy fa izay fotsiny raha zah ianao izy dia mody a adabokany ianao indray no hidiran'ny olana be dia be eo dia ny mbola milamina ny fiainanao izy dia mandehana mody fa aza miasa sainany amin'ireo inona riny ataoko hoe ferievitra aty amin'io koa tsy haiko hoe misy inona misy ery hafahafa izany manosika hiditra amin'ny fiainan'izy ireo foana sady ny tena manahirana dia lasa manofy ratsy be foana manofy an'ilay zazavavy kely foana dia manofy azy ampijalian'ireo ray aman-dreniny mitalo mafy ahy izy hoe mba vonjeo aho ary za sura mety ny vonoany tiranga be ity zany zany zanany telo zany tonga eto amin'ilay trano indray aty ny radio mandeha mafibe amin'ny ary mahakakady atao feon'olona dia be midradradratra be ny zany vitsy le raha dia toa misy zazakely ny mampatahotra be ohatra fa ahoana koa ary zany tsy azoko ka aleo hoe tsy kilovoka eto amin'ity varavarakely ity zavatra mikeny mafy be olona nyzay zazavavy kely mbola mebe ihany loza fa le raha matoy ny dididibbe amin'ny tohatra tena aloha andambonaka sole anaty le rangaolo aody misy olona ve mavary ity aody zay fa nijanona lefimezana to lasa zaza mitomandreny hoe fa inona ihany ary zao aody aiza olona mba voaeranga aty ay mbola ianao indray fa inona ihany ianao e tia ny karadro olona miasa fikambanana ray fikambanana mpiaro ny zoniny ankizy ary miady mafy amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy dia inona moa zany nidirako amin'izany raha matoty azafady kely aloha ianao hijereko ny tena zava-misy atao aminareo ato dray zany korotana be ato feno lamba eraky ny zoro-trano savovona fako ny seza misy lavadavaka be ny dalage ny plafond tena hoe trano zarara trano ny fofona amin'io tena hoe tsy azo ihany sady jereo anie le rindra ny trano hoe atao misy rangitra be da be efa mipoapoaka be ny loko aminy tena marokoditra ka trano avavy ty
fanatrika amiko ty ny salon. To io le raha matoto eo dia io mipetraka tsara embosy izy io dia misotro rano tsara salany tsy nanao inonina akory. Tsy azoko sady amin'io izy tsy miarahaba fa mifandrafandra be fotsiny. Fa za ve zany nanofo le nahita ny tsingidina be teo e. Afa-po ve afaka mivoaka amin'izay ianao tsy ahita mangirana eo akory ianao e, reraka eo fotsiny. Izy afaka ianareo no mipetraka ato dia afaka miakatra any ambony ve azafady. Zao no izy raha-matamakely miangavy anao an-tanandroa tena fitiavako anao. Ndao re ndao miangavy Fa inona ny tena zava-misy ato aminareo e. Maninona ny volonao fa dia manjanaka ao sady aza taritaritina be toy io aka. ampy izay madama, tena atreo ny fiainanao, aleo ny anay ho anay. Ankety tsy maintsy ataoko amin'ny asako anie izao e. Tsy misy miditra ny fiainanao akory ary inona moa mamaika be anao andefa e. Inona ny tena antony? Tsy misy antony fa ndao e, ndao e, mampalahelo ahy ianao, averiko indray ndao. Tsy azoko mihitsy tony rangahy tony. Andraso rehefa be loha ianao dia tsy maintsy hiakatra any amin'ny grady ambonimbony ty afery ty. Anao ny anao e, tsy tompona andraikitra amin'izay mety anjohanao Aza tosika ao aka. Loza marina tena tsy lamelala raha tsy nifoaka. Dia aleo moa zany miara sao dia mahita loza etoko. Mety hitondra ekipa manaraka ary tsy amelako raha tsy mahita angano ty rangahy be ty. Sahala be resaka be dia aleo mandefa tsy ary tsy le tovavy kely indray hoe mitomany be eo ambony io e. Sady manisy soratra amin'ny rindrina hoe vonjeo e. Indry mahaontsaka indry jereo an'ity izy indray aleo fa tsy maintsy mbola ho avy tsy maintsy ho avy navitra andreo andavaka ny lohany marita kely. Misy mandondony zany tena irindra zady izay. Aleo raha ngaty jerena aloha. Madamo Rindra vaovao mandroso retsy dia ahoana ramose tsisy vaovao e aty aminareo. angano ny sininy efa mifampiantso nareo roa. Ie, efa niantso amaraina izy ka. Misy vola nampitondraina olona kely efa ho any ambanivohitra. Misy raha taboka be izay mantsony any. Le olona nampitondraina azy nefa tsy haiko dia tsy maintsy kialana no nandeha. Fa andeha hiondrika moa zany nareo reto sa ahoana e? Ai, filazanareo azy koa e. Mahakamitsy. Andeha hijery ravin-damba nisotro re izay hamonjy mariage mantsy tsy ho atsy. Dia izy ho nijery rideau. Efa hiondrika ihany zany ka inona koa e? Eo mibe safary eo. Ainareo hamonjy mariage? Fa tsy androko raha samy tsy androko irio aho hoe ino hono zahay roa vavy araka hividy ravin-damba hanaovana amin'ny mariagenareo Za koa raha mba tsy mandry an'izany mafy-riako. Fa atao ahoana e? Tsapako aloha e. Kialako indraindray tena be loha mandreraka tsy. Tsy haiko kia. Fa mba misy zavatra raroto kely ho anontaniana-ndry e. Tena manitikitika ny saiko mafy mihitsy izy ity. Finony izao e. Eo tantarao dia ambarao ary hoe? Zao inona loatra amin'ny asanareo aky ny tena mahavariana. Inona mandriny ane ka tena tsy manan-tsaina hoe mba hiroso amin'izany mihitsy e. Tena hoe miasa dia miasa. Ny mpiry mba napiditra resaka fa avarovaro ny fotsiny eo. Tena tsy azoko mihitsy e. Tsy haiko tsony e. Mba efa niteny azy ihany fa mitovy amin'izany ihany koa e. Fa hitako tena blocage ny aloha dia ny fahazazany e. Ny fahazazany ahoana koa e? Nisy inona moa tamin'izy mbola kely? Nganareo mbola tsy niresaka amin'izany? Ay marina izany. Hoe olona mpamono vady be ho ny dadany dia mikorotan-dava izy mivady. Dia maty ny zokony dia tratra ny lozam-pifamoivoizana nahafaty an'ireo ray aman-dreniny. Tsy haiko fa atao sahala an'izay no nambarany tamiko koa. Ilay izy koa ne tsy dia tiany loatra ny miresaka an'izany fa tamin'ny ambangovangony fotsiny no nitenenany tamiko e. Izy koa ane tsy nitantara zavatra be tamiko e. Zany?
mitovy amin'izany ihany fa ny tena nafantarako ny marina dia le masera ny taizazy izay roa mantsy samy nianatra tamin'ny sekolim-pinoana tany ny aonanay aive dia izao lasa mpinamana tsy mifankafo izao. dia ahoana tsara ny tena zava-mitrangy mba tiako fantatra fa tsy afaka lazainao ve? Tsy manina fa aleo tantaraiko e. Tsara ihany no alalanao an'izany fa maninona moa? Aleo kosa mba tsy ambaranao aminy hoe niresaka an'izany tsika. Eny retsy aza manandry ary aleo ary aloha aka toerana mihitsy ka. Nanana fahazazana tena nampalahelo be kiala. Lehilahy tsy mifadi-trovana ny dadanry zareo, sady mamilava ny mpamono vady, sady poloka mifoka koa e, sy ny sisa. Ny mamandry zareo indray nefa tsy avela miasa fa tereny hanompo azy foana. Tamin'ny anivalitaona hony moa ilay zokiny 12 taona eo dia tonga avy niasa ny dadany. Mamandry zareo tamin'io nanavy sady narary mafy. Efa mamavany ilay rainy dia nilady be sady namono andramatoa. Tezitra be tamin'izay ilay zokiny lahy ka nanoitra andrainy. Loza fa izy noho ny fitoeran'ilay ray tsy vanina. Mifampitolona izy mianaka ka nikendain'ilay ray mafy ilay zaza. Sofa nahita zavatra afaka hidaroana an'ilay rangahy ilay ramatoa dia nitaraboko rangahy aloha. Avy hatrany dia nentiny nitsoaka tamin'ny fiara izy mianadahy. Nidiny tamin'ny lakile avy ety ivelany rangahy dia lasa izy telo mianaka andeha hamonjy hopitaly satria efa tsy mahatsiaro tena ilay zokiny lahy. Somary nandeha mafy izany ramatoa ka loza fa nanenjika avy ato aoriana ka ilay rangahy. Izany Asa izay nataony tao fa dia mifanenjika tamin'ny fiara izy mivady. Tena tsy voafehin'ny ramatoa intsony anefa ny familiana. Izy koa moa sady maika hamonjy anjanany. Rangahy ato aoriana manenjika be dia mifanena tamin'ny camion be ilay fiara. Izany Mba hialany zareo tamin'ilay izy dia tsy maintsy nadona tamin'ny tambon'olona. Io camion be io ihany koa anefa noho ny fokan-drainy avy ato aoriana izay tena mifofofofo mafy loatra. Izany ve? Maty tamin'izany hoe ny mamany sy ny dadany ary koa ilay zokiny lahy. Izany Izy nefa tsy naninona fa naratra mafy kosa. Izay ny tantarany zareo amin'ny ampahany. mampalahelo be marina izy izany. Dia izy izany tany amin'ny masera no mipetraka avy eo. Ie, ny masera no nitaiza sy nahalehibe azy. Izay manimba ny sainy amin'izany vadivady izany. Ny lehilahy aminy dia ratsy saina daholo. Aiza kosa Mety ho mpamono vady avokoa. Mety olana foana no hita rehefa manambady. ny lehilahy rehetra kosa ne tsy mitovy daholo e. Nahoana kosa ny tonga dia atao anaty sobika toy izany. Ianao ary ve ohatra mba manohatra an'izany ka? Tsy afaka omentsika tsiny kosa izy e. Mafy anie ny nenany an'izany e. Izay aloha e. Izay izany no tena blokage ny rano marimarina kokoa. Tena nanova azy io tantaran'io a. Izy dia vehivavy be herim-po. Tena mafy toto kely. Ary mbola kely izy dia efa tanjony no hoe anangana fikambanana lehibe hiady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Izany Eo koa ny tokony hanana ny zaza iray ny zony feno. tena mbola ho sarotraritra aloha ny fahadidiana raha izany sady izy miditra lalina amin'izany dosie tsy haiko izany ray. Kivy ahy e. Iny dosie iray iny dia tena andaniny rondoany mihitsy. Lazay mifampitovy amin'ny loatra io zaza io. Tsy haiko tsony e. Fa andraso fa ezahako resena lahatra foana izy e. Ay Sady ny taona koa ne mandroso e. za indrindra ny ki sady za efa mba mahita iza zazako kompindi e. Zinga ka. Arovina ihany akinareo sy mikireto vao atao mariage a. Efa mba ela ihany ane izay nirahanareo izay e. Tsy efa 10 taona ve izay e? Aiza koa e. Mbola tsy ampy 10 taona kosa kia. Ndry koa Aza be resaka eo ndry e. Efa ela ihany izay koa. Tsy hitako aneky izy sakana kosa e. Nareo efa samy tsara asa be daholo. Inona indray ary ny olana e? Hitandry. Marina hoe efa miasa izay fa namiditra amin'izany tokantrano izany koa neky mila miomana tsara fa tsy hoe aitraitra e. Mandramata anie ny tanjony e. Aza masosotra eo kindry a. Za indray ve ny resahindry an'izany e. Za izay efa manambady. Dia izy aminareo roa izany no tsy mbola matotra. Eny e.
efa matotra kizay fa zao a aza izandry resena lahatra aloha za fa ny tena ndry ary tsy resindry lahatra tena mba dino ihany akino avy a ny taona ny eo a mandroso e eny e azoko tsara ny nytindry atongavany na mika koa reny aky efa ela nangataka tampony androsoana fa zaho tsapako hoe misy olana mavesatra ao anatindry ao nefa mila foy amin'izay zany e tapahana ny tady avy alao any izay lasa dia no avy mpanjino e sady efa tojo vady endry ndry a tsotra be a tsy hitako izay mbola andefa sanasaina lavitra be eo endry raha matoa aleo ary fa vity ty dosiera ity izay tena manakorotana be ny saiko ty a dia manamasaka an'izany izay satsika ao afa-pony namako eny retsy a tandremo ary a tadidiko izay ndrikako ay venofy iny e lo zany marina tena nanofo ratsy be a inona ary zany e a le zazakely ampisalendreo ray aman-dreniny tena vonondry zareo dia kenday teny daroany tena hoe farafahoriana le zaza nefa aveo indray a mahita azy falifaly be tsy azoko tena tsy azoko e tena leo aloha isotrano kely mihitsy ka zay andray efa miraiky ambifolo alina no fiafahafatsy aleo averina matory maty fa maninona foana koa ary a manofy any zazy iny slety tapaka foana ny toromaso mandreraka tsa soary mba misy zavatra mahazo any zazavavy kely iny any andeha iresaka minjaka raha-pitsoka dia hiaraka no intervention azy zay tena mijaly iny izy maharadratra be izy sady miteny hoe mba vonjeo a ampahorindry tolondozy reto aho izy izy vonjeo a ampio a ohatray fa iza koa ro miantso amin'ity andro alina be ity e tsy mika aloha e tsy manao an'izany ray mika andraso e to numéro inconnu sady tsy mitsahatra miantso any e andraso hoe allô izaka io allô fa izaka izao e izaka io inona tsara fa tsy henoko allô allô tapaka marina aleo ary aloha za iantso anjaka dia ho ita eo e tonga iantsika marina tena efa mandeha mafy a tompo engane izay mba vonjy azy ihany io tonga dia dondomo rinjaka ela be zany rinjaka tonga dia domo mafy dia aleo hidirana sepitra fa mijaly le zazakely ka malaky ianao aleo aloha zany hiditra rinjaka ao arinako ianao a dia arao masony ihany fa sao dia misy milako tampoko tsika ohatra ry lanitra monsieur Roméo fa inaka ny zava-misy ato e mbola ty raha matoty indray fa inona ny ianao e le ty fa inona ke ty zavatra ataonao e to anjaka avy aloha io afy tamy rehetra be io anila zazakely malaky ianao miangavy anao madama
efa mba io sisa ao ihany io no mety ho faty ao dia miara simba amin'io tsy hitondra soanao a io zaza io lehilahy tsy vanina ianao e fa manina ny zanaka vonona toy izao a tsy hainao marina io zazakely io zaza marenina lia ianao e marenina njaka malaky ianao avoay izy io misy lamba lemy rano angana dia rakovy dia sady makazy ianao malaky monjaka ndray fa dia nahoana loatra ve jereo tena mahay avokoa tenany heri-po verimainy tena tsy hainy tiramatoty marina kivy a lehilahy tsy vanina ianao io njaka eto reo dia be tao menoty mihitsy e teto any koa ivadiny io jereo any ity izy tsy miteny tsy mivolana fa migogogo fotsiny tsy azoko anenenanao zao e mbola anenenanao zao tena misaotra takia tena misaotra avitra ihany a esorte toi eto manaraka anao a mangina kia andao fa ho any amin'ny dokoteritsika dia aza mitomanotsony moa e ao fa tonga navitra andry mihitsy ane za io e tena reraka kiza zany ka hitako hoe tsy ampy toromaso mihitsy a visaka e tsapako ka fa tsy efa mba milamindamina kosa ve tsy efa ny amindro masera ozy indrila zazakely ary efa mba tsy maninona tsony ve izy sa mbola tahorana be ny fahasalamany eny kia sady ny mahagagany dia hoe efa maina daholo ny akile feriny ohatra ny hafafa be zany le maserana tsoko tsy matokololo akile izy angatsy hoe may daholo ny tena nyray manontolo e dia sitrana sahady ve mifeverako an'izany zao dia hoe afaka volana vetsivetsy vao sitrana izy za indrindrany tena hoe hafa kely izy azozindri le nentina tany amin'ny mpanao ody mahiny tena hafafa be kely rangaro tao vonandray an'ilay zaza izy dia salan'ny ororo be zany tsy dia nitsabo akory ary dia noho ny vita dia ozy hoe eto miala eto aingana io zaza io dia aza miverina ty tsony fa sao miravina dingadingana fotsiny sisa tsy azoko akia raha avokoa zany raha za manokana aloha ny eo amin'ny toerandry dia adaboko any amin'io zazakely io marina e misy zavatra mampanahy be azany akia tsy haiko aloha e ndray kosa ki zazakely iny koa ve ki dia aninona izy araiky tena mampalahelo beko zary manatsaina hoe maninona ho alaindry hipetraka araka amindry ve iania mba saino ihany aloha vao manapa-kevitra kia mba ahoana ki ny position amika amin'izany inona aloha ny olana amin'izany tsy azoko akinareo ka ary sura fa tsy ninona amin'izany mika sainy tsara aloha vao manapa-kevitra kia asa dia atao ratsy be foana ke saina fa nenareo koa zany dia disy mieritreri-dratsy be tsy haiko kena zany diso misain-dratsy fa amin'ny fiainana kia ilaina malina tatio za moa mba eto mody miaraka aminao e tena tsy tiako ny aty e ndraiky fa maninona tsy tiandry aty atao rindry miadana beko sady be namana be ane be zazakely mitovy amindry be da be aty reo ara tsy misy tiako motatia any aleo ary aloha za fa iresaka amin'ny masera dia ho hitantsika eo e tonga dia manaika ry zareo fa nysipany taty mila resen'ny taty lahatrako ohatray ahoana ny nafantaran'ity zazy ty hoe manana sipa sa dia hoe tsatoka fotsiny izy haiko fotsiny izany e efa olon-dehibe io koa ve taty dia tsy anana sipa ary ka andrikako eo fa ahoana koa zany taovakiny fotsiny natao tsaiko mba hafahafa taty mo taty ay ahoana aky aleo aky fa iresaka amin'ny masera aloha dia hitantsika eo valy teniny za manko tsy afaka manapatapaka be fahatany ay
dia matoky antatia zany a any a eno a iania tena tsoroko aloha fa tena mahakamo be mihitsy ny fanapahan-kevitra indri zao a aiza ve akidy lasa tsy misy intimité ntsony tsikako andray e io zazakely io koa ve dia hitanao asary-piaro amiko e inona koa zao zany toetra izany tsy question hoe zasary-piaro re a fa hitanao tsy haiko e asa dia manao an'io moa re a zaza mampalaelo be io ve aleo izy mba ho ato tsy hitako hoe maninona loatra ary zao izy raha io ka jeo akaikinao foana koa ve matoroko sady tsy azoko tena tsy afaka mijanona ty ntsony zany ve efa nalamiko le hevitra ray atsy ambadikatsy dia ao izy napetrako fa andraso aloha izy ho zatrazatra kely tsy efa nisy ray volana kosa ve zay e ianao koa zany ty azoko mihitsy moa e ao fa hiezaka ny andamina ny amin'io ah e tena misy zavatra mandreraka mihitsy raka zany aiza ve namana dia tena hoe manaraka ny sitrapony ny zazakely iny teo atsy dia makatsy teo ary dia makary tsy mba misy fotoana hoe mba zahay roa fa tsy maintsy eo fony ty zazy ty le izy anie raha mba hoe zanakay moa maninony na koa hoe zanaky ny havana na sahala an'izay fa dia zanak'olona tsy fatapotsitra avy any amin'io zaza hafahafa maherihery fijery tsy azokazoko zany mihitsy sady tsy haiko fa hitako hoe misy hery hafahafa zany amin'io zazy io isaky ny makana dia tsy menatra kalakely miteny hoe tonton mandehana mody ndray andro moa sady nikikika be izy no miteny hoe mandehana ho mody raha tsy tahita lozy eo tena tsy haiko fa inona koa zao mampiasa saina be eo ny amiko ve hatray fa inona ny ataonao ty sady tsy voateo ve ianao miteny ambonin'io cheval de bois io e mienjana inona magaganao amin'izany e aza ezahanao fantarina ny amiko raha tsy tahita problème ianao sa tianao tsy ho hita ntsony taty tsy ianao zazakely koa ny andrava ny fiarahanay e za mihitsy ny tena andrava ny fiarahanareo ko inona tsara hoe fa zaza inona koa ary tony Lucie misaotra ny tompo marina tena tatra be ny veriko fa very ianao zaza fetsy be io ka ho very ahoany tonton ny taty ka masika be e za mba nitady glasy dia izy tsy mety hividy mika aza dia manao toy io moa e inana glasy indri andao arytsika hividy ka tsy nanandray fa ilalao an'le kilalao hafary maka taty volany amin'ny tonton dia le ary amin'ny lalao sady mijery film mandeha aiza koa zao zany ary to efa indri daholo ary ny zavatra rehetra atoko sa efa mandeha tato venareo taloha le zanandendeha teo dia hitako le izy dia le film mampatahotra be mihitsy ny jerena tsy efa lera tokony hodina amin'izay ve zao e ny ambota azoko hoe tsy andany ny mangony fotsiny zay indray tonton za mbola ilalao aleo zay ary sisa nijery anay mika any dia avetsika moa dia zay andao ekia enjany zany sady lasa zareo dia afikala kely nitodika kely sady mimpimaso falifaly ery tena hoe zaza tsy milamina ka inona ara ny mistery finosiny ny sipakely iny aleo hitady fotoana manokana mba hiaraka izay seany dia any izy ezahako resena lahatra fa aleo averina any amin'ny masero io zazy io ka manomboka leobe an'io zazy io zany aizako izako ny tonga any dia tsy mialy eo ambodina isiany izy na nyresaka atao za dia eniny daholy any ka tsy hita izay tena horesana fa dia manaraka izay sitrapony rehefa odindray aka hoe hifanoroka amin'ny anie dia eo koa izy mivandravandra be tena hoe tsy mba misy intimité fa olona kely mandrebireby mihitsy dia tiany koa ny tsy azoko mihitsy sahala n'ireny azonody ireny dia manaraka ambokon'izay sitrapony
tena hoe variana mihitsy aka nisy volana izay efa oleo sady aka mba zay ahy mba tafaraka ihany izay roa kely sofa nentiny tazona an'ilay zaza mahatsiravina iny indrindra efa nanao ambizy fa tsy nasiako saina mihitsy loha e mba mila mampiaraka kely izay fa tsy ny zaza tsy fatapototra tsy hay an'izy iny mandrebireby laveto fa ohatra lasa ihany ny saiko e tezitra be rindrina riva fa hoe lasa nitsoka ho nitsiala dia ho rindra hoe tonga aloha dia any an-trano jerena inona tokoa fa efa tao an-trano izy fomba hoana ary nahatafody an'iny tena mifanalavitra ny misy ny tranondrendra sy iany e tena tsy haiko fa mila fiheverana ny sipa kely iny fa misy zavatra tsy milamina ka amin'izay izy rehefa andeha hody isan'andro dia tsy mandray ny tanako fa androany sady mindraisy ny tanako no nanaova ny fijery mampitahotra be tena hoe te hamomy be azany mihitsy tsy haiko ka leraka be koa zany fa le matory aloha e efa alina ny andro ty izy ary zany andro efa mifiry alina ve nama mba olona tsy malala fomba tso amin'izay sady inconnu jere mbola minsista be foana mandrebireby mihitsy sady mbola inconnu ihany avy alao hoe antsoantso efa tsy mandray olona inconnu zany ahy balay ary toy any fa misy inona tena mety izy ihany ve zany le teo fa lasa inconnu fotsiny le telefona tena leo ary aloha raisina fa matoy izy miantso mity alina be ty dia misy raha oka allo fa misy inona malala tena tapatapaka be allo fa izy fa izy zany Lucindosa fa iny zany sangrasy ataonao zany apetra io telefona io fa tsy laiko manadala io ianao apetra io malaky kay le ty maty ary sofiko inona ary zany kay inona ary zany eo amin'ny sofiko ao zany to kay maty aho manina ty fa zaza inona loatra izy ny zaza iny tena raha ty kay ary misy biby aly ty fa hoana koa mahatonga ny sofiko misy aly aleo aloha any midosy ary nyzany voadonako zany tena jembo masoko marina le alana naikitra teo tsy tana fa lasa miporisaka kay tsambena ny masoko in'izany mazo aho zany tena raha ny tamin'le soka le voadonako teo vererako ny dosy inona daholo ary ty aleo hoe tsy hoe sy aloha maty tena naso lefatry le rano aho marina mafy fe mbola nidona tamin'ny toroana ambaravarana koa ny lohako kay maty sady misy manake courage foana kia courage fa mbola eto ahy okizay moa e tena tsy napoziko kia tampoka loatra raha fahafatesana tsy tantsony e mila courage indri ao fa mbola eo anaminy ane isika tena miangatra kizao Andriamanitra zao aizakika reo olona mba tiako
re olona kaiky rehetra Ay, ino azy ty? tsy rary ny kia tena tiako ny kimika tena tiako loatra tsy ahita olona toa nintsony akiza Tsapa, ary olona tena tia andry tokoa iny. Fa zao raha mbola teo izy dia tsy tiany mahita andriny korera be toy izao. Mila mitraka, any rindra kivekia mbola misy dika ve fiainako e mbola misy ve akia Okizay e. Aza miteniteny foana. Marina fa mafy izao. Fa mila mijoro ndry. Mila mitraka foana. Ny fifandaozana eto amin'ity tany ity tsy maintsy misy. Fa tsy ilaina ny mamofo be toy izao e. iny any aky mba andry ny kinako e manampijoro dia izao andray akia nefa efa mbaniomana kely izahay hoe atao afaka rovolana andrarahanay Eno okizay. Za mbola eto foana anohana andry. Any misaotra kia Fa maninona ao taty be tomamy be foana e. Malahelo any tonton ve? malahelo mafaizak'iza tena banga be kiny fiainako tsy misy azy sady kivy be koa fa le totoana le taty iny marary mafy koa ony amin'izao Le totoa masika be iny ve? Izy ary masika be ko. tsy masika zany akiny Lucia ndry fotsiny mafimafy loha indraindray Izy ary rehefa miresaka dia mikitakita be tsy mba ohatry any taty mihitsiko. Dia tonton koa arako tsy mba manambitamby any mihitsy. indray avy ela ho any zany hoany ka mahakamo be miresaka an'izany Ay, taty aloha zakizitina be e. eny ary aleo aloha atorotoro kely fa tena torovana be ny vatako lohako koa vao maika marary Mandeha any ary aloha taty matory atorony inona koa ny torimaso ho vaniny eto ela be aho vao mahita tory rehefa mahita indray dia manofy ratsy be foana tena tsy azoko manofy amin'ny mika foana tezitra mafy amiko izy sady miteny hoe atero any amin'ny masero izy azy io dia avy eo manofy tsatohan'ny Luciantsy be sady mikakakaka be izy dia avy eo mihinana sy milelaka andreo raha indraindray manofy any totoky andainy Lucie indray fa ahoana ary izany tena misy zavatra tsy milamina tokoa ve Oriania, dia mbola tsy tonga saina foana ve kindry hatramin'izao Tena hoe minimikipy ve ndry sa jamba mihitsy e? fa ahoana indray ary inona ny tokony ho hitako nefa tsy jereko akory ary reraka be kiza tena reraka e Hita ndry fa mereraka tsy kelikely ndry. Mety horovana na ny fondry na ny vatandry satria nahoana aza dia be resaka be eo ndry ka tonga dia teneny izay tiandry tenenina Izao tranga be dia be manoloana andry izaoko. Vao volana vitsivitsy nge izay ny raha andry tamin'io zaza tsihaitsihai io e. Fa olona firy izay maty. En plus tena olona mamifondry. Tena olona akaiky andry e. manana profy alondry io e inona ny ifandraisan'izany tao forsendry fotsiny anie ilay izy no maty efa tonga ny androny dia maty izy Iany aza dia mampome valy tenin'olona miseho mafy loha be fotsiny izany. zaza ve amindry dia havita an'izany ary amin'io zazavavy kely io mety hoe kisendrasendra fotsiny ohatra na tsy haiko e Hitandry fa nandry ary tsy resindry lahatra akory. Izao atero any amin'ny masero izazy io. Misery hafahafa tsy milamina izany aminy. Tena hoe tsy haiko ny manazava azy fa izay e. Misy zavatra tsy milamina ao. aleo aloha kizary rindra hitady profo sao ny olona tsy maninona akory no atao an'izany eo
dia mbola hiandry fahafatesany hafa indray ve a mba tonga saina kia marina mafy e jereo tsara isaky ny tonga any aminay iny zazy iny rehefa petraka indriany aminay a dia mikorotana be foana ilay saka kelinay Saka? Fa inona koa izao ny dirany saka amin'izany ka? tena misy idirany be mihitsy a ny saka dia manana sansahalala sy ahatsapa fa misy prezensana fanaratsy na zavatra sahalan'izany eo amin'ny olona mpitaiza azy Nareo koa dia mahita tenenina ka? marina izany ka sady nefa rano dia maty ilay sakanay tsy hita hatramin'ny fatiny nalahelo be tsy vitan'izay ihany fa ilay zanako kely koa midradradratra be tsy mety mangina nefa zaza tsy maninona akory entina miala lavitra azy ve vao mangina tena tsy haiko e ilay tamin'ny farany teo ary moa dia saika lasa daly izay zety matory tsara eo am-pandriana ny zanako tampotampoka eo dia mitomamy be mivonjenay ilay zanako mioaka menjera amin'ny tany nefa dia nasiana tohana tsara izao izy amin'izay eo alohan'ilay varavarana misy an'ilay zaza mihitsy midiridiry be dia tsy mba niantso anay akory tsy milamina ino tena marina e sady amin'io koa mbola tsy mety mihinan-kanina fa midongo velona mitsoaka ve tsy ataony maninona raha ndry mandinika re raha iny taonana iny ve dia tokony hahita lalana ody makany aminareo raha tsy misy hery mibaiko azy saino ihany Eny ary alefa andinika dia mitako eo ary tsapako ny akila izy fa rehefa miresaka aminy dia ohatran'ny tsy haiko fa malahelo be azy izany jereo domine mihitsy ndry tena mandresaka efa napakevitra ka tena farak'izay aingana indrindra raha azo atao andraso hoe fa misy miantso ty allo lo zany eny ary ho avy vetivety fa misy inona kia inona ny olana tena tsy haiko kia tenendro se fa ody malaky marary mafo ny zanako zay fa lasa mifampiantso eo eny ary mirary soa retsy mba nanahoana ary izay ilay zanakiritra efa roa andro izay amin'io izy atsoko tsy mandray sanatria ary ve dia niditra hopitaly raha sefo milaza nefa hoe efa niantsona izy fa mbola marary ilay zaza dia tsy afaka miakatra izy dia maninona ary izany tsy raisiny ka dia hoe tezitra amiko ve izy rindra tsy manao an'izany miresaka foana izy fa empiresahana izy manona tezerany raha misy mahatezitra azy andeha ho any aminy ara-pitsoka tsy mandra ny saiko sady lasany amin'ilay resaka farany teo iny foana ny saiko mitady ho resy lahatra hitako hoe mitombona ihany ny zavatra teneniny rehefa tena lalininy ireo nofoko koa no manomboka tsy matokololo ohatray adiniko any an-dakozia ny telefonako leo aloha lany vetivety ary toky mivody faona koa ary izy izany to tsy mety mivoly varavarany andraso hoe misy olona mandeha izany sady mihirahira be mampatahotra mivoaka ny ivelany anie izy izany aleo hoe jerena eto am-baravarakely ohatray fa tsy tena Ulysses io tena izy ary andeha ho aiza falifaly ireny izy izany tena hoe salany hoe andeha hilalao amin'ity andro amin'ny folo sasany alina fa inona daholo ary izao mba aiza ihany ary raha dia tsy tonga ihany andro efa mifiry ve nama izao somba nisy nahazo azy ary atsoina koa amin'io tsy mandray mihitsy izao hoe efa miraika be folo sasany sahady ilay zaza koa tsy mbola maditra be ihany ny olana tena mifatrafatra be mihitsy tsy hitako intsony izay raisiny za zany tena reraka
io fa misy miantso mety rady kosa angamity ary toy ihany allo allo ahoana retsy allo ahoana kia inona ny olana to tapatapaka be akia allo Mitady problème ianao. Mendrika anao ny ho faty. allo fizy io e Lucie ve inona ny indry Sao ho avy aminao tsy mety. Sa ve? Za le zaza liandra. maninona kely hoe zaza lindra hay kay maty asofoko andrekaiko maty a finona ry zany e kay zaza matsiravina ary tena mitselatselatra be ane zany andro zany e le ty e mbola tapaka koa ny jiro ary alaloha ary andrehatra labozia e sady natory bainina kely andraso aiza moa izy teo hito ary aleo ary arehatra e aleo atao roa fa mahakamo be zay masoko ve mandro roy sa tsy misy zazantsorika ve teo ohatry ny kiala Lucie iny a sady io indray bainina fa midradradratra be tena ato iny zany rehefa ato mantsy iny dia manao an'izao foana ty zazy ty avy aro ny zanakineny e la 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 fa izy zao e fizao aza manatala matahotra be azany marina mangoritsina daholo ny vatako ray manontolo Za ve ny tadiavinao? Tianao ho fantatra momba? Za le zaza lindra. Mendrika anao ny ho faty e. ry lanitro fa manino eo ambaravarako aty tena mampatahotra be izy masony mena be amin'io izy tsy mitehantany io fa tany makaty amiko melanitra melao Onaty zazy ty. ny zanako tsy omeko e tena matanjaka be ty omeo any zanako Omeo ao aty zazy ty. Mendrika anao ny ho faty. zanako marina omeo aty zanako e omeo any zanako kiala Lucie ataony tenina ny zanako tena tsy afa mandingana tsony any marina misy miazona ny tongotra fa manina ary ahy e jere ilay zanako kely ako namaty asombonayko izy amin'io mikakakaka miome matsiravina tena lasa ny zanako ohatray Lucie toy ny anjera ilay lapsi nahazo ilay rideau za ty tsy afa mihetsika tena tsy afa mikikakory a marina maty tena torovana be aho zany ka reraka ny haiko sady reraka ny saiko tonga tamin'ilay tenindrindry ty marina tena hoe ny andro fahafatesana ray a maty ny namako le antokana ny namako tiako indrindra amin'io maty tsy ny alana nenina akory tena resy lahatra fa misy tsy milamina tokoa amin'izao e sady ny mahagaga anie dia nyresaka rado e tamin'ny roa maraina hoana izy vao tonga dia tsy hay hoe naninona na ahoana nisy namanina rary tena natitra ny tany amin'ny hopitaly izy avy indray ozy dia mbola maty koa ny motoako dia problème notsenaiko tany tsy haintsony ozy nandro miditra na ahoana mahagaga tanteraka iny alina ray iny
ary ny tena mahatalantsona dia talohan'ny trano ny avo be ny orana. Fa nanomboka maintrano dia nitsahatra toy ny tsy teo ny orana. Nanao izay farahera ny mpiray vody-rindrina fa amin'io koa tsy hay hoe ahoana na ahoana fa dia ny fatin'ny rindra izay tiany ny tao. Tsy hitako ny fatin'ny zanako kosa. Tena vaka ihany saina. Inona ary ny tena mariny? Eto koa zao mandinika an'ity telefoninako ity. Izay vao hitako fa nampiasainy ny telefoninako tamin'io alina io. Andraso hoe ato ahoana koa ary izany? Ary ny antso amin'ny Mika koa ni izy. Tamin'ny daty nahafaty amin'ny Mika tokoa ity. Tena tsy mazava izao aleo alohany amin'ny chambre any ahy. Toa tsy afaka miditra. Lucie? Lucie? Sady jereo ino ty zavatra jerendry tao orera be mahatsiraviny zazakely io ve ndry dia zavatra toy izao ny jerendry? Aza manelingely aloha taty film mamilay be io. Por Lucia, film mahatsiravina be io. Sady manina moa nampiasaindry ny telefoninako manina moa nampiasaindry ny telefoninako. Mangina moa taty. Ary lanitro toa mikatona mafy be ho azy ilay varavarana. Za koa ve nefa dodi-pahoriana sa ahoany? Toa lohan'ny Lucie fotsiny ny odina andresaka tamiko. Ny vatany anefa dia mitodika mifanatrika amin'ny tele ihany. Zaza sambona ve io sa ahoany toa afaka miodikodina ny lohan'izany na dia hoe tsy mihetsika ary izy. Zao dia zao dia andeha ho any am-ponjaka. Andeha ho any amin'ny Monsieur Roméo aleo izy ny anontaniko an'izay tena marina. Izy rery ihany mantsy ny afaka manampy Tonga ihany ianao so efa tara loatra. Efa ny andrasanao izany no fahatongavako tsy azoko mihitsy. Eny tokoa, efa nandrasako efa hatry ny ela. Tena miandry ela loatra ianao vao mety resy lahatra. Tena tara e. Fa inona ny tena marina Roméo tena mba hampiory ahy. Torohevitra tsy manana nizaniza ntsony ny ahy. Very Ianao anie mafilo loatra e. Be dido loatra ianao. Tsy mba hatsainao akory ny zavatra mety anjoanao. Nefa dia tena efa nampiomana anao mafy nandraranao mafy dia izao ny vokany. Tsy haiko, mitovy izany sika izao fa inona loatra ny tsy ambaratelo ny zaza iny inona marina aminy? Angamo izy iny tsy zanakao? Haiko ianao fa mbola tsy niteraka. Fa anontany anao mba fo vato inona reny no ahavita hoe hamon'ny zanako naterako tsy zanako iny Tsy azoko. Tena azavao aloha hoe tsy zanakao ko maninona mipetraka tao aminao ary izy raha izany ka. Mbola tanora fanahy loatra ianao. Eny ary aleo fa ampiko ianao. Na dia haiko raha fa hahafaty azy aho. Aleo ambarako anao ihany ny marina fa sao mety ahavonjy ny tenanao ihany ianao rehefa tsy nahavonjy ny manodidina anao. Za mantsy haiko fa tsy lasa lavitra kely akory ianao dia ho tapitra ny haiko. Tsisy azoko anie zavatra resahanao misy mifofo izany ny ianao raha mitantara amin'ny marina momba n'io zaza io amiko ve ianao sa? Zao zaza totombitany iny zaza iny. Zaza lian-draha. Lian-draha ahoana izany? Aza tapahanao ny fanazavako miainao ary Tao Ambotsimmeloka ny nonona ny renibeny. Taiza olona io ramatoa be io ary niteraka vavy iray izy. Tena mpilalao ody izy mianakireo Rehefa tena antitra ramatoa be dia nafindrany taminjanany vavy ny talentany. Kemba be, io ny reny Lucie io. Tsy niteraka io ramatoa io ka rehefa nandroso antitra izy. Raha ny filazan'ny olona mba hampiresaka aminy io dia hoe nangataka zanaka tamin'ny fanahy ratsy izy mba handimby azy. Hafa kely tokoa fa dia be voky izy. Tsy mba nisy lehilahy hitanao niaraka taminy tamin'izany. Nandeha be tokoa ny feo tamin'izany. Vetivety dia lehibe ny kibony. Tsy nampino
izy moa andosiran'ny olona fa tena mpamorika olona galifantsy be ndray andro anefa tamin'ny andro nahaterahan'io zazy io indrindra tsy haina efa hain'ny olona na ahoana nanararoatra azy hoe sahirana be niteraka an'io zanany io dia nanaovan'ny olona hevipetsy nodoran'ny olona ty tranony ny odiny sy izay rehetra tao aminy tena nataon'ny olona kila tsy misy nyraisina ntsony tsy haina tamin'ny fomba hoana dia izy rery no maty tao le fatin-jaza kosa tsy hita nandrinandry aloha ny tanàna volana vitsivitsy teo io tsy nisy nahina be ntsony afaka roa na 3 taona tatio ariana nefa nisy nandondona tao aminay nivoaina ny varavarana indro zazakely mahafatifaty ny teo atokonana zazavavy kely izay mivady moa tsy niteraka vavy laha avokoa ka dia tsy haiko na ahoana na ahoana e tsy niasa saina kely akory fa tonga dia nandray an'ilay zaza toa von'ny fandrekirekeny izany izay le vadiko mantsy tena hoe naniry vavy kely nitady mafy nefa laha foana ny zanakay laha 3 dia nampiatranonay ary ty zaza efa nisy taratasy kely niaraka taminy hoe mba ataovy hoe Lucie ny anarany ay Lucie zany le zazavavy kely dia nataonay tsy nanana iah mihitsy izahay nomena fitiavana izy nikarakaraina tsy nisy olana e ny olona moa gaga sy nanontany nolazainay hoe zanak'olona sahirana avy any an-Tananarivo izy ka dia niraisinay nandeha ary ny andro nitombo izy tena zaza be fianty izy naharahanay tamin'ny sitrapony tokoa tena tianay mianakavy izy arahanay avokoa izay tiany rehetra nakamo taminy anefa dia tia mamono biby izay izy ireo biby fiomponay ara moa misy fotoana torahany amin'ny vato avy eo izy midongo hoe alevina gaga be ianao afaka andro vitsivitsy fa misy miao le biby nalevina tsy ao ntsony ny fatiny zany ye no heverinay ho alika moa tamin'izany dia toy izany hatrany rehefa feno 7 taona teo eo izy vao tena nandreraka be ny ovy maherisetra loatra mamonjy anak'olona any am-pianarana ary ny tena mahakamo dia ty tena nahafaty zaza 3 izy mpiara-mianatra taminy efa nisy an'izany zany miadiady eo aloha izy le zaza dia avy eo samy mody afaka ray andro dia maheno ianao hoe maty le zanak'olona nataon'ny fiarahamonina nahita izay maty ny vavam-bahoaka izay ny tena moa entin'ilay fitiavan-janaka dia hoe mety fifandrifian-javatra fotsiny izany io ela nefa loza ny zanakay mivady no miarany loza tsy hay ahoana natosiny tamitevana ny ray dia nianjera be vitan'ny Lucie ve zany zany noho izy ny masoko roa no nahita an'izany izy amin'io miome be mihitsy dia avy eo any antsolona hoe aka amin'ny fatin-janako tsy hita le faty nanakaizana ahoana resahanao izy dia tsy haiko hoe hainy fotsiny tsotra izao no mandresy lahatra anao toa manana hery matanjaka be izany izy hampanaika anao fotsiny tsotra izao rehefa maty indray ny ray dia nasesin'ny vonoana izy roa lahy ny ray tena nitsatohany antsy nahatratra azy nenina vorona manta hitan'le zanako izy nitsetitra ny rahany io vorona io ka le zanako indray no novonoany avy eo mampiorokoditra ane zany le ray koa ohatran'izany nataony narary mafy fotsiny tsy nirindolo foana avy eo moa nanaraka hatramin'ny ainy ao anatin'ny herintaona monjy izany tranga rehetra izany efa ny antombo ny taonany dia ny antombo koa ny heriny tsy nitsahatra ny namono olona izy indrindra fa ireo havanay akaiky ny ray aman-dreniko ary betsaka koa ny havanay maty dia hono nalonan'izany tranga mahatsiravina be izany ve dia mbola nitazominareo tao aminareo ihany izy mbola tsy tonga tao aminay akory ngamba izy dia fa hainy ny fahalemenay mivady diso jamba loatra le vadiko tsy mety mino sy manaiky mihitsy le vadiko fa diso matoky be azy Andriamanitra tena mitovy amiko koa anie zany fa ahoana ary zany anie le hoe misy hery tsy fantatra amin'ny baiko azy hery tsy takatry ny saintsika olombelona fantarina hoe ahoana na ahoana ary ahoana ary naresy lahatra amin'ny vadinao ihany tamin'ny farany toa ny hitako mantsy dia niara-namono azy foana nareo mivadiko za aloha vao maty ny zanako dia nanomboka tsy natoky azy tsony
niezaka namantatra ny tsy ambarantelo ny teny foana rehefa ela ny ela ary dia aharako amin'izay le izy fa izy a mivelona amin'ny rà tsy mihina-kanina zany izy fa rà foana no hohaniny na io raham-biby na ran'olona rehefa rà dia mety ndray koa hainy ny mamaky ny ao an-dohanao rehefa mifampijery maso aminy ianao ary vakiny fotsiny ny ataonao rehetra vao olona ty azy ianao efa haiko fa henony sitany avokoa zao ataontsika izao ary haiko fa ho faty afaka fotoana vitsy